Iray volana mahery taoriny nahatratrarana rongon'Mpaza milanja 9.7 kilao tao Toamasina izay noentina teratany Sud-Afrikana 5. Tratry teo anivon'ny fahatseranana niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana omaly i Lusinga Ada Martin fantatra amin'ny fiantso hoe Papa Freddy ambadiky ny tranginy ary lehibe ny tambazotra mpanondrana rongony Antsokosoko. Teto Antananarivo no nahatratrarana azy. Voalohany aloha tratra le tompony tombile zany de mbola valany any tompony le rano zay. De 3 jours alohan'izao niazonay ny valainy tombile de Zodane zany de niazonay koa ny vady amandrano efa azonay daholo nasema misy ny trano tany Tosy any Vato maromaro zany le trano jerenay taty. De zay zany nifindra hotely zareo tany amin'ny Andoharany Fotsy fampitadiavana tao mbola tsy hita mihitsy nefa nivady amandrano ny azonay tao miaraka amin'ny Kafoza tonga de io izy tratratsika io saika nandroso mbola azotsika ihany zany gasy nivady. Toy ny fanadihadiana ireo miraitsy kombakomba aminy sy ny mikasika ny misy ireo fitaovana nampiasainy toy ny ilay sambo kely El Condor. Ny fomba fanaovany azy dia manana sambo be dehibe izy maromaro dia mitondra an'izy avy any Afrika. Any Tanzania moa zany tena originen'ny drogue hoentiny dia araka ny renseignement azy fa misy moa famitorana dia miditra soit any Nosibelo izy soit any Majunga dia miparitaka zany aparitany avy eo eto Madagasikara sy amin'ny Océan Indien. Efa fotoana maromaro no tadiavana ny Papa Freddy natalohan'ireny 46 kilona héroïne tratra tany Tamatavy reny efa be ny renseignement ny surveillance natao taminy efa nisy perquisition natao taloha fa tsy de nanana problème izy tamin'ny justice fa amin'izao zany nisy an'le flagrant délit tany Tamatavy iny zay izy mihitsy nitondra an'le tomobile raha tadidintsika iny Land Rover noentiny nisy an'le valizana akoho natratraran'le 46 kilona izy no volant tamin'iny satria mbola misy ny complice be dehibe niaraka taminy mbola miparitaka. De rehefa vita famitorana dia tsy maintsy mitady an'ireo olona reo koa zany rehefa avy eo ka eto zany dia mbola manetitra foana hoe azo ataony miady amin'ilay izy ny eto Madagasikara tena malaza hoe plaque tournante. Fantatra fa héroïne 2.9 kilao no niaraka tamin'ireo nokarohana saingy 9.7 kilao no tratra tao Toamasina ny volana Aprily teo iny. Fiara-miasa tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fahatseranana ravavy no nazona izo vokatra izao raha ny fanazavana. Aoriany famitorana tao an'i Papa Freddy no alefa eny amin'ny fitsarana andrara. Zaivina fa tsy ny eto Madagasikara ihany no nikaroka azy fa hatrany ivelany toy ny tao Maurice sy La Réunion.